Anaka, tandremo ny teniko, atonga lany ny sofinao hiain'ny filazako. Aza vela hiala eo masonao izy, fa raketo amponao, fa aina ho an'ny mahazo azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ohabolana toko 4, andin'ny 20 ka hatramin'ny 22. Manitsaka volana vaovao isika, volana oktobra, miazakazaka ny fotoana. Tadiditsika ve ny afatra rehetra izay nampitaina nandritra ny fiarahantsika? Ireo taridalana omen'Andriamanitra hitondra fiovam-po, hitondra famonjena ho antsika tsiraray avy. Ny lesona taridalana hojerentsika androany dia mahakasika ny amin'ny hoe ny lalàn'ny fiainana, lalàn'ny fiainana. Lalàn'ny fahasalamana zany no jerentsika androany. Ao amin'ny ohabolana toko 4, andininy 20 sy ny 22 ny jerentsika, somary mandingana kely zany. Mankatoa ny lalàn'ny fiainana. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Anaka, tandremo ny teniko, antonga lany ny sofinao hiain'ny filazako. Aza vela hiala eo masonao izy, fa fahasalamana, aza vela hiala eo masonao izy, fa raketo amponao, fa aina ho an'ny mahazo azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy hoe vatsy ny fanahy fotsiny, resaka vavaka fotsiny, fa mahakasika ny fiainana ara-batana, ara-pizika mihitsy. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 1, Jaona 4, andininy 2 zafady, Jaona 4, epistily 4 soratan'ny apôstôly Jaona, andininy 2 manao hoe: ry malala, mangataka aho mba ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka ny hanambinana ny fanahinao. Mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Salama ra-tsaina, salama ra-panahy, salama ra-batana amin'ny zavatra rehetra. Ka izay no tian'Andriamanitra, tanjon'Andriamanitra ho antsika rehetra. Aoka ho salama isika amin'ny alalan'ny zavatra hoantsika, amin'ny alalan'ireo zavatra sotrointsika, amin'ny alalan'ny hetsika izay ataontsika, dia tokony ho salama isika, satria zany no vavaka ataon'Andriamanitra ho antsika. Ny fanafody marina omen'Andriamanitra dia tsotra: rivotra madio, ny masoandro, ny fahalalana onona, ny fialan-tsasatra, ny fampiasan-tena, ny sakafo ara-dalàna, ny rano madio, ary ny fitokiana amin'ny herin'Andriamanitra. Ireo ny fanafody omen'Andriamanitra. Ary raha arahintsika atsakany sy andavany ny toromarik'Andriamanitra mahakasika an'ireo, dia ho salama isika. Averiko indray ary ny voalohany dia rivotra madio, ny masoandro, ny fahalalana onona, resaka sakafo indray io, ny fialan-tsasatra, ny fampiasan-tena, ny sakafo ara-dalàna, ara-pahasalamana, ny rano madio, fampiasana ny rano, ary ny fitokiana amin'Andriamanitra. Ireo zany no omen'Andriamanitra mba ahatonga antsika ho salama. Noho ny fitiavan-tenantsika sy noho ny hoe tsy fahaiza mionona amin'izay nomen'Andriamanitra, dia mihoatra noho izay napetrak'Andriamanitra isika amin'ny sakafo, amin'ny tsy fahalalana onona, amin'ny tsy fampiasam-batana, amin'ny tsy fahaizana miala sasatra, dia mihoatra noho izay tenenin'Andriamanitra. Fa ireo rehetrarehetra ireo dia efa lazain'Andriamanitra amin'ny tsipiriany hoe ity no azo atao, ity no tsy azo atao. Tokony ho tsarovantsika lalandava, fa tsy miankina amin'ny vitana ny fahasalamantsika, fa vokatry ny fankatoavana ny lalàna voasorotra mazava izay nomen'Andriamanitra antsika. Be dia be ny lalàna omen'Andriamanitra mba hasalama antsika. Ary hitantsika fa amin'izao fotoana iainantsika izao, taonjato iainantsika izao, mirongatra mihitsy ny karazana aretina, mihena ny taham-pahaveloman'ny olona, mihena. Inona ny antony? Tsy arahana araka ny tokony ho izy ange ny taridalana izay omen'Andriamanitra antsika, dia tonga tranon'aretina ny vatantsika, ary mitady fomba be dia be mba hahatonga antsika ho salama. Lany vola be dia be mba hahatonga antsika ho salama. Eken'ireo mpifaninana amin'ny lalao ara-panatanjahantena ny fahononan-tena rehefa manao fifaninanana izy ireo, ary dia manao fiomanana tsara mpitandremana fatratra ireny mpanao fifaninanana ara-panatanjahantena ireny. Manoatra lavitra noho izany ny vatantsika, ny tokony hitandremana ny vatantsika. Ry namana,
ndeha ho ankatoavina ny lalàn'ny fahasalamana, lalàn'ny fiainana mba ho salama isika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Misy an'izany azontsika vakiny ianarana isan'andro. Ny tompo hitantsika ampitoetra an'izany afatra izany hivavaka isika. Misaotra tompo tsara fa mampahatsiahy anay, mampitandrina anay, mananatra mafy ianao ny amin'ny lalàn'ny fahasalamana izay tokony ho arahanay. Ampio izay mba hitoky amin'ny teninao, hianatra ny teninao ka ho salama ara-tsaina, ara-batana indrindra amin'ny ara-panahy. Da io ny tsirairay avy aminay amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen.